avy tany Atena hatrany Korinto. Manasanao hanaraka izany loahevitra izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpamonjy antsika, no hiarabako anao indray tsy maty fo manaina na hatratra ity fiara-midinika ny ten'Andriamanitra ity. Miaraba antsika rehetrarehetra na ny akaikiny na ny lavitra. Tena faly miaraka aminareo izahay dia tononona aminao indray ny fiadanan'ny tompo aminao sy ny ankofonanao. Miaraka hivavaka resika ankehitriny. Rainay ao izay any an-danitra, tonga amin'ity fotoana maminay loatra ity indray izahay. Andinika ny teninao izay miompana amin'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa. Anao ny teny, koa ianao ilay tompon'ny teny no angatanay mba handrotsaka ny fanena masina ty anatinay, ary anala ny tsy fantanteranay izay hevitra mampisaraka aminay aminao tsy handrenesanay ny feonao. Dia mitahianay mandritra izao fiarahana izao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa nanomboka omaly isika dia nanomboka n'ilay andinina tao tadidina somary lavalava ihany izy kanefa azo antoka fa mandeha tsy moramora isika. Asan'ny apôstôly toko fahavalo folo ka ny andininy fahasivy sy ny andininy fahafolo manao hoe: ary ny tompo niteny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana no nialina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao momba anao. Tsy isy olona hiazona anao anisy ratsy anao, fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Finaritra izany andinina tao tadidina izany, izay mampahafantatra antsika fa misy andraikitra izay omena antsika mitoerana misy antsika eo. Avy any Atena ka hatrany Korinto. Inona moa no nataon'i Paoly tany Atena, tany Korinto? Hitantsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo izany toe-javatra izany, fa nanao asa fitoriana tamin'ireo Atenianina mialohan'ny nakany isany tany Korinto ny apôstôly Paoly. Hitantsika izany manomboka amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka amin'ny andininy faha-12 no ahitantsika izany. Eo amin'ny andininy faha-12 zao ny voalaza amin'ny andininy faha-17. Ary raha niandry azy tany Atena Paoly, dia tahitra tao anatiny fanany ka raha nahita ny tanàna feno sampy izy. Ary izy niady hevitra tamin'ny Jio sy ny proselita tao amin'ny sinagoga sy tany amin'izay tafavory tany an-tsena isanandro. Tany Atena zany dia nitory teny tamin'ny proselita, nitory teny niady hevitra tamin'ny Jio sy tao amin'ny sinagoga Paoly. Ary voalaza fa na dia nisy olona tafavory aza teny an-tsena dia endry Paoly fa mitory ny tenin'Andriamanitra. Tsy hoe fikasan'ny Paoly ny andehanana akany Atena tamin'ny fotoana io, fa no ny olana tany Bery, nisy fanenjehana mantsy tany Bery tamin'izay fotoana izay, dia nasain'ny mpianatra izy io mandehana aloha andositra. Zao ny voalaza eo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo manomboka amin'ny andininy faha-12 sy manaraka. Hoy izy hoe: koa maro tamin'ireo nino ary tsy vitsy tamin'ny vehivavy jentilisa na nanakaja sy lehilahy, fa raha reny Jiosy tany Tesalonika fa Paoly nitory ny ten'Andriamanitra tany Bery, dia nakany izy ka nampikotrana sy nampitabataba ny vahoaka. Ary niaraka tamin'izay dia nasain'ny rahalahy nandeha hatrany amoron-dranomasina Paoly, fa Silasy sy Timoty kosa nijanona teo ihany. Ary izay nanatitra ny Paoly dia nitondra azy nakany Atena. Ary rehefa nahazo ny teny lazainy tamin'ny Silasy sy Timoty izy maka izy roalahy tany ho any amin'ny faingana, dia lasa nandeha ireo. Fantatsika zany fa no ny olana no ny fanenjehana tany Beria dia tonga tany Atena ny apôstôly Paoly. Tateo aoriana nefa dia niverina tany Beria ireo namany niaraka tamin'ny Paoly, ary dia nitondra hafatra ho an'ny Timoty sy Silasy
maka anisan'ny faingana ho any amin'ny Paoly izy ireo. Hitantsika tsara fa niresaka momba ny amin'ny Jesosy tao amin'ny sinagoga Paoly. Niresaka teo an-kianja Paoly, niresaka teo amin'ny olona maro ity apôstôly ity. Zao voalaza eo amin'ny andininy 20. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny epikorianina zany eo amin'ny asan'ny apôstôly 7 no ahitantsika zany ka ny andininy 20. Ary ny olon-kendry sasany tamin'ny epikorianina sy ny stoika nanohitra azy ka hono sasany inona no tian'io bibedibedy io lasaina, ary koa ny sasany toa mitoro ny andriamany vaovao izy satria Jesosy ny fitsanganana maty no notoriany. Tsika amin'izany zany fa betsaka ireo olona izay nieno. 7. Ireo nakazy dia nitondra azy ho any amin'ny aeropagoka nanao hoe moa mba mahazo mahafantatra izany fampianarana vaovao lazainao zany izahay. Areopago moa dia fantatsika tsara fa io no ataontsika hoe Andriamanitry niady. Ny Areopago dia avoana ny araisa moa izy io toerana avo no ahitana zany misy an'izany ary ao ahitantsika ny diboly sampy kanefa dia tonga tao amin'izany lehilahy zany teo kianja tao Areopago Paoly ary dia niresaka ny amin'ny Jesosy izy, niresaka ny amin'ny momba ny amin'ny fivavahana ny amin'ny Jesosy izy. Dia zao ny zavatra nitranga. Inona ary nataon'ny Paoly fa tonga tany Korinto izy amin'ny asan'ny apôstôly 20. Asan'ny apôstôly 20 dia ahitantsika hoe lasa nakany Korinto Paoly tamin'ny dia misionera faharoa izay nataony. Ary fantatsika tsara fa herintaona sy tapany Paoly no nijanona tany amin'izany toerana izany. Fantatsika tsara fa rehefa tonga tany Korinto izy dia tonga tany an'ilay mpivady izay ataontsika hoe Priscilla sy Aquila, tonga tao amin'izany mpivady zany izy ary tao no nanombohany asa misionera, tao ihany koa nanaovan'ny paikady mba hitoriana an Jesosy amin'ireo jiosy sy ny jentilisa tamin'izany fotoana izany ary dia nampianatra ny tenin'Andriamanitra. Zao no voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly 20 ka ny andininy 20 manao hoe ary rehefa tafidina avy tamin'ny Makedonia Silasy sy Timoty dia voatery ny teny Paoly ka nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Hitantsika tsara teo zany fa nanambara tamin'ny jiosy fa Jesosy no Kristy. Zany hoe nampianatra ny tenin'Andriamanitra no antondrarana taon'ny Paoly nandritra ny toerana tao Korinto. Tena izay zany no antony natonga avy Paoly tao Korinto, nitoro ny filasan-tsara ary izao no voalaza amin'ny Korintianina 1. Korintianina 1 toko 2 ka ny andininy 2. Zao no voalazan'ny Paoly. Ary ny tena totolo-kevitra izay tena nitorian'ny Paoly tao Korinto tsy niresaka momba ny olana teo amin'ny fiangonana izy. Na dia nisy aza ny olana izay nolazaina taminy. Fa zao ny zavatra nalazain'ny Paoly amin'ny andininy 2. Korintianina 1 toko 2 ka ny andininy 2 manao hoe fa ninidy hafantatra ny zavatra hafa teo aminareo aho, hafa Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Nataony Paoly zany tena antony raha mihitsy ny nitory an Jesosy indrindra izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana izay naneho ny faratapo ny fitiavan'Andriamanitra an'ity zao tontolo izao izay laviny ny fahotana ity. Mpiara-midinika namana, nahaina nararotra amin'ny fotoana rehetra Paoly tao Atena, tao Korinto, teny an-tsena, tamin'ny olo manakaja, tamin'ny mpanompo sampy, tamin'ny jiosy. Hainy Paoly nararotra amin'ny fotoana rehetra nitoriana an Jesosy. Mpiara-midinika namana, maiza manarotra ny fotoana mba hizaranao an Jesosy ihany koa amin'ny ankohonanao, amin'ny mpiara-belona aminao, amin'ny mpiara-miasa aminao, amin'ny manodidina anao. Momba anao anie Andriamanitra amin'ity tontolo andro ity. Dia hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra ray io, ampio ihany koa izahay amin'ny alalan'ny faneno masina mba hahay hanararotra ny fotoana mety mba ilazanay hanambaranay an Jesosy indrindra izy voaomby teo amin'ny fijaliana amin'ny manodidina anay sy ny mpiara-belona aminay. Dia mitahy anay amin'ity tontolo andro ity. Tononona ny vavaka angatana amin'ny anarana Jesosy rery any. Amen.